radio manolotra ho anao fonja sa fahafatesana. Tantara ny soratany Benjamin totsainy tsiky fiononana Fifi Naina Rangomanana Nofy Christophe Rabermanana Soamirina no manome aina ny tantara mandray feo sy mandritra ara-teknika mamiasina manana fahendrena tsara naka fa tovavy ny tena ary azadinona ny mivavaka fa ny fiainany zao efa miratsy tanteraka mihitsy. Ena ry dada, sambatra mihitsy manana dada endry mpivavaka mananatra. Aza matahotra ianao fa ho endry tsara e. Zay aloha fa maika hianatra ry dada. Ary aza manany amiko moa e. Ndao ary aleo amin'izay antsandrandraona ny tany an'ilay Vera Maizina iny mila tao ankany fa sao dia misy tonga taloha ao firavaka volamena be hono izy zany. Iza koa no afantatra ao am-piangonana hoe mpanao Vera Maizina atao tsara fotsiny ny adidy ny fanomezana ny pastera dia tampona vavany tsy sampy teny rehefa mahay miafina rangatsy tratra zany sisa dia vita ny fanadinana minao fa ho tonga amin'ny tanjony irioko ihany aka tsy amelako raha tsy lasa talehan'ny orinasana dia zao aza ny fiandohako tsy avelako veromaina ny ezaka ataony ny any ambanivohitra mamatsy anay tena hitako sahirana mafy mihitsy izy ary tena miafy mba hatafita anay fa ny mampalahelo dia tia be na tsy mba mivako loha amin'ny fianarany ty tsy mahatsiaro ny fahorininy eny fa manao an'izay tiany atao mahavako fo mihitsy ty atao be ty marina dia inona ary zany mba ho fiafarany sady efa tsy mahay ny mbola ka mianatra ihany dia anao inona amin'ity fiainany ty zany sa angalatra ka tsy ho zava-doza dre ary izany tonga salasalan'andro zany anao lovaina sao dia miandry laoka mahamianatra rova fa ahoana ny tonga salasalan'andro mangingina rery dia naleko nakaty aminao e mahazo mandroso ve sa mandroso tsy mialonjafa eny ato aminay na dia tokatranon-daza dia tsy maninona fa misy seza azo hipetrahana ihany ato ianao koa inona zao masaka ato aminareo ato mangazo mety aminao ve samy vetsy akarary vavono bary ho anay aloha tsy maninona efa zatra zany hoe ovavoaina fotsiny mahandro azy dia izay sady ny eny mantsy tsy tafakatra nitondra vary tamin'ny farany teo fa somary sahirana dia reny no ataonay sakafo ato sady haingo tamin'ny olona nitondra andro vatsinay roalary io fa toa hoe manao tsy salama izy any ay mampalahelo be ny enonareo zany ka maninona nefa raha tsy dianana izy aloha mba miangatra ianao inona moa sarandalana hoentina ihany sady tsy avelan'ny eny koa bediny izay raha vao midina any ny fianarana hono atao tsara fa aza mivezivezy marina ihany aloha ny azy nefa na zany aza mba jereo ihany izy zao ry bary tsy misy vola andehananao any dia sady hitondra voankazo kely izy raha ohatra ka tena entanao fa tokony ho entana any amin'ny dokotera izy dia ento reto ny vola hividananao fanafody rova sarotra be zany ahoana fomba mirenako ny volanao vola be any reto hitanao ihany ny fiainanay bary fa ny teny taminao hoe aho hoe avereno
hikarakara nyreninao tsy salama ho ia taminao. Azonao ve zany e? Raha mbola tsy ampy aza dia mbola vonona foana zany a. Sao dia tsy mety zao ka marina e. Apetraka eto amin'ny fandrinanao eto reto rehefa tsy handray ianao a. Eny ary misaotra anao. Andriamanitra ny amalifity anao ary hanombotra an'izay rehetra ny laninao aminay. Vita somatsara ihany aloha iny ny fanadinana faharoa. Ny andro ny vokatra sisa. Mino fa tsy ho diso fanantenana e. Ezak'izay efa vita izay. Aleo mihinana sakafo fa tena noana zany ka. Ny andro ny fanadinana fahatelo sisa. Miafa lahy kely ribary a. Ibenjany tompo zany. Fangatsina na fanadinana ary zareo moa androany. Vao amin'ny folo maraina zao. Efa tokony ho ambony 20 sasany any ho any izy vao tokony ho tonga. Kaizakaiza e. Satria fa inona koa reto sakafo ho an'lary zandry? Toy ny sakafo mahazatra ihany ka. Mangazo lena dia asiana rona ravim-bomanga. Efa nofonosiko any anjaran'se. Le ho alty e. Nimby aza nefa ela ny ala tamin'ireny mangazo ireny. Aiza veletsika isan'andro zao dia mangazo foana. Makarary vavony tsy. Tonga dia ho any daholo fa tsy nanany bandy. Aleoko mitsikaraka ny velany ihany. Sady raha bofoko dia tsy mahita kaly afa-tsy ireny mangazo ireny foana. Aza mba miteny an'izany ry se a. Neny ane ka sahirana e. Zaran'se aza misy mangazo. Ny olona sasany aza ngery se lasa mitsindroka zorodiry e. Fomba ninona raha miafiafy aloha e. Tsy mora ane zany mianatra zany ry beny. Za lety tsy mahavita an'izany miafy zany a. Vary sy laoka zao no andrasako. Mianara tsara e. Rehefa tafitaka mahazo asa tsara dia afaka mifidy sakafo amin'izay. Mbola ny ekipo miomby lety zany e. Fa hitan'la tsara ny etsehako. Tsy manaiky an'izao kaly tsy manjary zao a. Tandremo ry seso dia manoto foana any a. Ary fangamo se ty tsy nanao fanadinana e. Sy inona ny idiran'ny lamy zany e. Ny fianaran'ny lahy atao tsara. Ka miaina nge mba sahirana manatitra vatsy sy saram-pianarana ho antsika e. Aza mampijaly mihitsy e. Efa mikatiketika vaovao letsy amin'ny bandy a. Za ny fianaran' zany efa tsy ho fonindrivotra. Sao mba ho diso hevitra amin'izany ary se ty e. Isotra mianatra izy ary se a. Samy letsy mitondra amin'ny fiainany a. Raha vina koa vao tafarina amin'izao fiainana izao raha ohatra ka etehatra amin'ny fianarana io e. Entiny tsara ary se a. Aza malaky manapa-kevitra koa. Efa voatainiko lety zany a. Mangilina. Tamin'ilay fanadinana faharoa miaratra manaraka indray zao sady mba mitana anarana voalohany fa alerizana no maheno an'izany kely sady otiretiny no miazakainy manana faharetana tsara ary bary fa tsy maintsy mihiratra izao masoandro olona zao a. Ao analy io indray elasin'ny mangazo a. Fela velo ty dia tsy mety leo mihitsy a. Mangazo sinina indray zao io. Ohatray le ty. To sosety izy zany.
teny efa mihinan-kinam-pona mihitsy ty zandriko tika. Ivele tsy makaloloy. Mangina ry zay a. Sakafo matsiro tsaro zao ko makaloloy. Afaka tamin'ny fanadinana faharoa ve se? Fanadinana? Efa nalevoko any ampanondrango laly eto zany a. Tsy misy paikatsony. Orobena. Inona e? Dia nataony se tsinitsinina ve zany niezaka goavana nataony neny e? Tonga de lazao izy rehefa mandefa mangazo. Anjaran'olo tokana ho ny sisa lefa hoe. De teneny koa fa efa milamina tsara bena. Efa tafita. Jereny latsara reto. Jereny tsara e. Fa taisenina hitandreny vola be reny. Reto ny anjaran'la de mandeana mihinana vary any amin'ny hotely aloha. Ade aloha reo mangazo reo. De mividiana koa kapa fingo tefa mitongilana iny foana ny anaovana isan'andro lavo zao. Tena miala tsiny amin'izay fa tsy afaka niombony nantoka amin'izay amin'ireny vola be reny a. Na zao aza ny zava-misy dia tsy handoto ny tena koa. Fantatro mantsy fa tamin'ny zavatra tsy marina nahazosehan'ireny. Tsy ilaiko fa tazominy en'izay. Ampy amin'ny mangazo alefa neny. Tiako tena bandy mihanana tsy. Eo hoe laha rehefa sarotra piny e. Miavonavona tsy. Dia ataony se tsinitsinina ve ny fanampiana ataony neny. Tsorika mitseribena fa raha ho avy ny fotoana tsy manao amin'ny intsony dia isinio mijaly voalohany. La tyle sy tena be sermonina mihitsy ka maka leo. Eny e, mbola tsaroany se izany teniko izany ny raha iandro any. Lasa rehefa tsy mila fanampiana lahy. Mbola betsaka ny sera miandry ahy. Arono alty. Efa ela ny saika anytany any lafa zao vao tadidiko. Hoe ahoana? Ohatrany kaka ihany aho hoe sahirany neny amin'ny fikarakarana antsika. Nefa raha ny tantarany lazainy dadatoranjato a, dia hoe nisy firavaka sarobidy zany any amin'ny eny any. Lova napetraka dada taminy. Dia inona amin'izany le tiany sy hatongavana? Maninona letsy raha resena lahatra neny mba hivarotra an'izay a, dia mba lasa manampy olo sika. Dia mba afaka mandefa zavatra hafa izy amin'izay fa tsy mangazo foana. Efa ela izany ny fantatro. Rehefa naseho an'ny eny daholo izy rehetra, isanarany dadasiny avokoa ireo firavaka ireo. Ka rehefa ny tena izany tamin'ny eny fa zao no lazainy. Mila mianatra miasa aloha izy mba ahafahana amin'ny fiainana. Tsy mahazo mirobaroba ary tsy mahazo tia vola ihany koa fa manova totro izany. Izay indray le sermonina. Dia hijanona mahantra ohatran'izao foana. Manderaka tsy. Izy tia vola mihitsy tia beny ty. Aloha izany endrika. Inona ireny tokony ataoko hanampiana ny misy vakansy kely volana mihitsy ho mandra-pahatonga amin'ny fanadinana fahatelo. Hitady asa atao aloha ngambaka. Izay hitako eny dia ataoko daholo. Sitrany mba misy hanomanako ny fianarako manaraka. Izay mihitsy e. Sady aty betsaka zavatra atao ihany. Fonjasa fahafatesana. Tantara nosoratan'ny Benjamin nototosainy tsiky fiononana. Fifi Naina Rangomanana, Nofy Christophe Rabiarmana, Zomanorina no nanome aina amin'ny tantara. Nandray feo sy nandrindra radionika mahamiasina. Kalony fahingy, akony omaly,